Napietso tanteraka nono nahita ny bolide latsaka ranomaso nanankina ampoto koa ny mpilalao ao le fitiavana tanindrazana. Ny azo ambara angamba zakinao natonga an'izay atao hoe fetsipio be teo amin'ny bolide zay valo taona zay vao niverina teto amin'ny kiandraben'ny Mahamasina indray, zay vao niverina tao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy dia iny vokatra ny arahana nahita teo iny Sénégal no nikatrohan'ny Barea atao hoe zava-dehibe zany ho an'ny bolide zany iny lalao androany iny. Zavatra hita ihany koa zakinao teto Mahamasina dia izao ny mpijery ihany koa tsy toy ny mahazatra satria dia nalain'ody zany ny mpijery androany fa tsy toy ny mahazatra. Taloha tsika rehefa mandeha ny baolina Mahamasina raha vao any amin'ny 10 minitra 4 minitra tsiravana sisa dia efa manomboka mody tsikelikely ny mpijery baolina dia mbola mandeha raha ny lalao. Fa tamin'ity androany ity niandry ary niaritra hatramin'ny farany izay zavatra rehetra nisy teo Mahamasina ary azo lazaina hoe nalain'ody ny mpijery zany raha ny azo ambara. Atao hoe minitra 4:30 tsika nanasahala nono tao anatin'ny 5:10 minitra farany dia mbola nanindry mety izay ihany koa mety mbola nijanonan'ny mpijery mazana moa rehefa resy ny ekipa any amin'ny 10 minitra farany ihany dia mahita ny olona araka ilay fitenin'ny zatovo hoe tsisy fika intsony dia mandao ny kianja tamin'ity marina mihitsy izay niaritra hatramin'ny farany mpijery rehetra. Nazanona izany dia nanana ny nambarany ireo mpijery ireo tamin'ity androany ity izay samy nakahery moa sy nakasitraka hatrany ny lalao izay nasehoan'izy ireo ary manantena ihany koa ny mpijery fa dia ho tafitany amin'ny kanina 5:24 ny Barea ny Madagasikara. Tsara ny résultat score nandrasa marina hoe bebe tsy nanantena hoe andresy gasitsika andresy kely ny nono andresy ny gasy fa zava-dehibe victoire lehibe ny département satria tsika mbola eo amin'ny Soudan eo amin'ny Guinée équatoriale manana chance be mihitsy tsika. Raha teo amin'ny lafiny teknika manao ny fahitanao niakatra ny niveau technique par rapport tamin'ny lalao teo aloha tena hitanao niakatra fananana an'ilay coach depuis ko hitako hoe tonga lehibe ho antsika ka. Manao ny fanantenanao no avy ny Barea amin'ny kanina tafitatsika manana tokona 1000% zany tafitatsika na faharoa zany larana misy atsika satria mbola endrakendana ny lalao miverina amin'ny Sénégal. Mpijery baolina Mahamasina teny be tena androany manahoana ny fahitanao an'izay? Sambany teto amin'ny tantara football nisy fa dia zavatra andrasany engany mba trany message atsika ny fipasiny CAF satria déporté be loatra le mpijery ny organisation momba natao fampidirana ny zay ny raha regny mba tsisy sasy miatra ho an'ny fédération malagasy. Fahitanao ny baolina androany iny? Nafinaritra ny baolina androany ny ady tsara na ny joueur na ny public koa ny orakoraka dia nahazo moral ary le rony dia leva foana Barea makalesa foana zay. Fahitanao ny lafiny teknika nanenjika foana tsika? Teo amin'ny teknika somary nisy problème kely teo amin'ny milieu dia tsy dia tena misy foana ohatrany misy mivataraiky kely le défense dia lasa manoro le ropa ny contre attaque nefa me zany dia milaiva zay. Anisan'ny jery baolina teto amin'ny Mahamasina ianao nahoana ny fahitanao an'ilay lalao androany? Nafinaritra aloha ny lalao tena nafinaritra ny mpijery n'inona nafinaritra daholo tena manaiky an'ilay roa mihitsy zay ary misaotra ny zalafa tena mitazona ny maha-malagasy atsika izy. Teo amin'ny teknika ahoana ny fahitanao azy? Ao tsara ka tena manesika amin'ilay roa ny ary miezaka tena miezaka tsara hatramin'ny farany mihitsy. Fanantenanao amin'ny Barea any amin'ny kanina? Tena aketo aloha dia manaiky fa tena lasantsika io hoe courage izy fa mety hoe